Raikitra ny ady tany ao amin'ny Andian'Olotsotra sy ny commune ao amin'ny commune Andranofasika, distrikany Ambadipoeny, Faritsipoeny. Andian'olona maromaro no nanambara fa abodon'ny commune ao an-toerana ny tanin'izy ireo. Any alakamisy 17 ny volana novambra lasa teo dia nanatanteraka fivoriam-bepokon'olona ireo voalaza fa avery tany ireo mba hafantarana ny tena zava-misy marina mahakasika ny disadisa misy eo amin'ny tsy tanàna ity. Raha ho an'ireto fianakaviana iray reto araka ny nambarany dia efa ho 10 taona izao no niady tany tamin'ny commune izy ireo. Ankehitriny zany misy problème zany eto Andranofasika am'izao indrindra fa resaka ady tany. Tafiditra lalina loatra le ady tany eto aminay. Betsaka zany le victime eto ankoatranay zany dia betsaka le victime zany amin'ny resaka ady tany. Zay indrindra natonga anay nanasan'ireo mpanao gazety mba andefa an'izao vaovao zao manerana Madagasikara misy raha zao tao ary. Ka eto zany zao misy ny tany zay lava tany mainty milaly eo amin'ny hectare ray mahery eo, latsaka kely eo dia alaina ankeriny zany izy am'izao. Alain'ny fitondrana mihitsy maka ankeriny azy. Ka zay nanaovana fitarainana am'izao zany mpanao gazety. Zay no mahatonga anay mandefa an'izao message zao amin'ny rehetrarehetra zany ampitondra fanjakana mihitsy mba hoaka hidina antsehatra. Le fitondrana tenenay tsy hoe fitondram-panjakana rehetrarehetra kosa le fa le amin'ny resaka commune mihitsy zany mahatonga anay miteny. Le amin'ny commune zany mahatonga anay miteny satria tafahoatra loatra zany le tsindry ataony amin'le vahoaka eto aminay eto. Le tanjonanay aloha zany eto mangataka ampitondra fanjakana zahay mba hidinay fotony hijery akaiky izao toedrarà resaka fananana ara-tany amin'le vahoaka rehetrarehetra tsy ny anay rery io be dia be zany zay tratrany io ka io eto. Ary anao antsoavy mihitsy zay zay rehetrarehetra manana olana ara-tany aoka ifanantona aminay mba hiara anino ty hiara ivondrona zany amanty olana ara-tany ty. Nanambara ihany koa ireto mponina ireto afa amin'ny alina ny commune no mametraka borna ny tany ao Andranofasika. Ary nisy teto zany amin'ny alina izy nametraka borna. Tamin'ny tany zany namboly teo amin'le tany alina izy mametraka borna. Maraina tonga eo miasa gaga zay eo mahita borna fa borna avy aiza ty. Dia nitsoako le borna tamin'izay fotoana zay, vao nitsoako le borna tonga dia nitoriny aho. Dia nanontany aho hoe iza no nametraka ny borna io, izy efa hitany lahy io izy. Niakatra tany Maivatanana tamin'izay fitoriana zay. Dia rehefa dia moa maromaritra iraisana dia naveriko le borna dia nialako le tany dia izy nanaovandreo CG io. Io zany efa ny bornendreo tamin'ny andro alina nametandreo ny borna io. Ary tsisy nametraka le borna. Voalaza trano fa tsy olona iray no tratran'izao olana izao ao amin'ny tsy tanàna ity. Ny voalohany zany dia mikasika ny tany misy tany anabaviko zay ry avaratra ry le izy moa zany tany efa nividin'ireo tamin'ny commune dia aveo lasa olana be lasa ny solo hafa indray zany tompon'le tany ka eo zany le mampisavoritaka be ndre izy dia mampisalasala be zany le izy. Raha ho an'ny be ny tanànany Andranofasika kosa dia niezaka ny tenanay nitady sy anampy fanazavana momba izao olana izao fa tsy tratra tao amin'ny toeram-piasany ny tenany tamin'ny fotoana io ka endrasana araka izany ny mety toy n'izao raharaha ady tany izao ao amin'ny commune Andranofasika.